Miaratsy ny tontolo iainana ankehitriny noho ny fiparitan'ireo loto maro samihafa. Anisan'izany fiparitan'ireo serviette hygiénique GT izay ampiasain'ireo vehivavy izay tratrany fadim-bolona na en règle. Raha ny kajy nataon'ireo avy amin'ny association Sameva Antsiranana dia mampiasa serviette telo farafahakeliny ny vehivavy ao anatiny indray andro rehefa tratrany fadim-bolona. Ka ny fampiasana ny serviette hygiénique lavable économique no vahaolana afahana misoroka ny fiparitan'ireo loto amin'ny alalan'ny fiparitana ity serviette hygiénique ireny. Jiaby surtout amin'ny université eto mampiasa serviette GT io mba imaginentsika hoe firy monety isaka firy kilo firy tonne isambola mba ialana am'izay zany sady zareo mitany manokana zay rehefa tsy mampiasa GT le raha tsy lavadrany izy mbola alefan'iromitsika ty dia atsika zao Tananarivo zany efa ialana fa misy fotoagna maromaro zareo fa nampiasa zio dia zio amin'izay zany izy io zany zay ny mahatonga zay eto zany mba andeha hagnentana antsika jiaby mba mampiasa io serviette lavable io zegny mba ahafahantsika zany izy io zany tsy mandany vola satria azy koa serviette GT zany ampiasaintsika isam-bola mamotriny vola lany dia aveo koa izy zany mba tsy hiparitaka eraka tany jiaby eny sady mandoto tontolo iaigna. Izany indrindra no antony natonga ireo mpikambana ao amin'ny AMW na ny association des Malagasy Awan en Chine nanolotra serviette hygiénique lavable économique izay fiara-miasa amin'ny association Sameva mpamokatra izany, izay natao mba hoentiny anabe ireo vehivavy mba ahafahana izy ireo tsy hanaparitaka ny serviette izay avy nampiasainy. Ka ny mpianatra médecine sy paramède ao amin'ny université ny Antsiranana no nisitraka izany ny zoma lasa teo. C'est juste qu'on veut faire quelque chose pour la société. D'ailleurs, c'est ça ce que tout le monde doit faire, c'est d'agir pour le bien de notre communauté. Et c'est ça ce qu'on fait ici. On va distribuer des petites choses. Ce sont des petites choses, mais il ne faut pas regarder à cette dimension-là. Mais il faut regarder notre cœur avec pleine volonté pour partager donc ces choses pour vous. Je pense que je m'arrête là, je vais donner. Betsaka ireo mampiasa sy efa nahazo tombotsoa amin'ny alalan'ny fampiasana ity serviette ity noho izy azo ampiasaina mandritra ny telo taogna amin'ny maha lavable sy écologique azy. Ka hagnentana ireo namany ampiasa ity serviette hygiénique lavable écologique ity no isany andrasana amin'ireo mpianatra izay efa nisitraka izany. Iriagnanez anareo zany afara mampiasa izy io tsy raha hoe mampiasa fa misolo-tegna izay mizara amin'ny hafa noho ny hoe tombotsoa azontsika aminany. Ino avy ny tombotsoa mety azontsika aminany io? Nagnino antsika hisafidy serviette lavable? Karakory fandeha tontolo iainantsika zio? Tsy mahitatsika maloto. Ampiana loto koa miaraka amin'ny serviette aboariana ry vao maika mitombo. Igny zegny le ino avantage ny serviette lavable? Izy hygiénique sady écologique. Miaro ny tontolo iaigna. Atsika fomba fanampitana le ty zegny insert ty le support fanampitana le insert amin'ny support zegny atao karaha ty fahitanareo misy place agnabo ndraiky ambany atao ampidirigny moramora mahazo karaha io azika ty zegny iny zegny izy koa araiky fampiasainao le insert izy koa zay ampiasa roe anao dirinao koa araiky ty telo mety jusqu'à telo na efatra. Sapany faliagnan'ireo mpianatra amin'ny fampiasana ity serviette ity raha ny fagnazavana izy ireo. Mampiasa serviette lavable izy miaro amin'ny tontolo iainana. Hitantsika zao fa maloto any feno serviette GT aby regny. Zay atsika zegny tokony ampiasa lamba. Avô amizay zegny lamba ty zegny maharitry telo taogno ndraiky ka zay tsy hagnano isaka fanjava. Fôtony atsika magnana GT io niany mampiasa raiky dia misy journée fa magnaratsika. Amaray mampiasa
koa dia azo mivanziny fahaliana koa ka zegny maromaro zegny serviette abiatsika dia regny zegny mitaky loto tsy basy ny serviette maloto koa fa iliotsika mandeha hany iny ka maloto koa izy manjary mitaky loto koa maviana arety hafa alana izy mirehetrarehetra satria mampasoa anay dia tena misaotrabetika anareo zara formation anay zany. Ny fizaragna ny serviette hygiénique lavable écologique tamin'ireo mpianatra médecine sy paramède ao amin'ny université ny Antsiranana no faefatra sady farany tamin'ny hetsiky izay nataony AMW tamin'ity taogno 2024 ity. Vehivavy 700 eto tapitanany Antsiranana no efa nisitraka izany memempogna ankehitriny. Dia ireo vehivavy voafonja, ireo vehivavy handicap mental et physique, ny mpianatra vehivavy ao amin'ny FLSH ary ny médecine sy ny paramède ao amin'ny université ny Antsiranana. Tanteraka izany noho ny fiaramiasan'ny AMW sy ny association Sameva izay mpamokatra ny serviette hygiénique lavable écologique eto Antsiranana.